Mifototra betsaka amin'ny faritra 2020 eto Madagasikara ilay raki-kevitra navoakan'ny ny créam moa dia nampiasa ny teknolojia avolenta tao anatin'ny famolavolana ity raki-kevitra ity. Namoaka raki-kevitra mikasika ny faritra 2020 ny centre de recherche d'études et d'appui à l'analyse économique à Madagascar na ny créam rantsamangaikan'ny ministeran'ny toekarena sy ny drafitra. Natolotra tamin'ny pomba ofisialy ireo raki-kevitra vokatry ny ezaka toekarena créam. Ny zavatra nataonay zany androany dia fanamariana ny hoe fahavitany ny dingana farany amin'ny famolavolana ny monografia. Ka ny faritra 2020 amin'izany no nahavitanay raki-kevitra. Ny zavatra hitantsika eo anoloana toy izao moa zany dia ireo ilay boky 2020. Fa ny zavatra tsara singana koa, ny zavatra mampiavaka anay dia ny fahalalana tranokala. Ny boky toy izao hitantsika eo amin'ny tranokala, afaka téléchargena maimaimpoana ho an'ny olona rehetrarehetra. Nefa kosa ambonin'ilay boky fahitana an'ity boky ity zany dia filaza hoe dynamique. Afaka zany sika manao fikarohana amboniny. Raha ohatra ka hoe te hanana tableau fampitahana ny faritra 2020 na latsaky ny 2020 dia azontsika atao zany amin'ny alalan'ny lohahevitra anankiray na roa na telo na vitsivitsy. Mbola omena fampiofanana manokana ireo taleha-paritra ministeran'ny toekarena sy ny drafitra atsoatsy mba ahafahan'izy ireo miroso amin'ny fanavozanareo vaovao ao anatin'ity tranokala-pifandraisana misy ny raki-kevitra mikasika ny faritra 2020 ity.